Zanagadala. Tantara no soratan'ny Lota Rafalimanana. Tolotry ny avo, maholitiana nomenjanahary, aina kristal, miaraka amin'ny Laira Kodarsoa ary Andro Tavita Mikaela no namelona ny tantara. Nandray feo, pitikafo, nandrindra ny lafiny ara-teknika, sarobity sy dia lahy. Tsara rano mihitsy koa rangaso afikany alaiko izao a. Aiza veko voalafo le moto dia izy indray no nanao be fandroaka voalohany tamin'ilay vola. Mirobaroba ery mitoka sy ny loka fa tsy mba mandefa saina lavitra mihitsy. Tsisy ray volana akory ve rangaha dia lasahady ilay vola. Izy nefa tsy mety mitady akory fa rehefa lany ilay izy dia za ihany no tavandray neto. Za indray aloha dia tsy aso eo izany e. Zavatra tsy nahazatratra amin'izay niainako izany miasa azy izany. Sady asiana koa moa nataoko aty an-tanin'olona aty e. Ny baka aza tsy ananako akory koa izy ny andray ahy aso eo. Aleoko mijanona ato anaty ihany aloha ka. Tsy hanome ihany ve Alex rehefa mahazo tombony avy any amin'ny loka avy any e. Dry, vaina foana ty mahavarim-barin-davanareo ty e. Efa 4 minitra izay mivezivezeko teto izay nefa atao tsy renao mihitsy. Ohatra e. Fa ho aiza miaraka amin'ity sakosy be koa ty ela. Ary to mikata be koa nefa ahoana e. Manoatra no reny andeha ho any Dubai reny mihitsy. Dia tena hoe ho any Dubai mihitsy ve? Mahay maminahany mariny ty ianao ka. Fa ho aiza mariny ianao ry Alex a. Fa leo afa aza mody mifanitinity koatra ny atalo eo ianao ka. Ho aiza moa fa mba hitady izay mahasoany alavitavitra any e. Vita aloha izay ny tety mahajanga fa ny fianarana iray mifampitady raha ohatra ka. Zazakely aza mba hanianina ry Alex fa tsy tiako a. Izay marina lazaina fa tsy zazakely akory. Zahay le mahavoa anareo izay. Raha tsy andengaina tsy ny marina mihitsy. Jereo ty fononako ty. Aiza? Jereo io. Vao ny antso aty eo raha lanty debanay tamin'ny fianaratsoa. Efa misy kandra norma be indray hono ny antso dia mitady alirena aby azy. Ty ho an'ny fianaratsoa ve izany ianao? Tsy marina kosa rangaha izany a. Mandainga ianao fa tsisy an'izany. Dia aza mino zaniko. Tsisy iraraiko an'izany koa fa olanao izany. Ohatra ny tena tsy misangy tokoa ny ity izany. Tena handeha tokoa izany ty fa tsy lainga. Ty ahoana ny amiko? Zay ekipiso a. Korazy indrindra mbola noho ny fiainana eto Mahajanga. Sa angamba mety tsy ho hita tsony lo raha tsy afaka taona vitsivitsy amin'ny mihitsy. Alex a, ty ahoana izany no momba afa ohatran'ny tsy asianao sira mihitsy ne e. Ahoana koa izany ny fiarahantsika? Ataoko adaly ty ianao ka ho tezitra. Inona moa no tokony asaiko saina amin'izay mombanao any? Nitadiava ary kala fray dia indehana verina any amin'ny bofinareo any ah. Aza mihevitry ny tapikitramiko izany fa amin'ny tenako aza tsy veloko. Sady tsy asa ianao tsy aninona fa mahabe problème ohatra ny kiraro midécolle fotsiny eto. Andray ry Alex. Tesanao ve nanary aty an-tany lavitra aty? Tsisy olo-patatra akory ane aty e. Ianao no narako taty nefa. Mba ianao fa aza mitazitazona. Mandoto akanjo fotsiny nareo le aza tsy. Amiko sam'izay koa andehanako fa taraiky be rangaha le bande. Alexa, ento manaraka anao aka. Zay va lasa e. Velome. Alexa wa. Matahotra n'Andriamanitra, tsy mataho-tody. Dia sahantsotro izao ny nanarary efa lanina ny mamy taty amiko. Tsy nasiany sira kely kory momba fa ny azy ihany ny fantany. Naleoko ihany tsy niaraka tamin'iny akora nahabotsoko ohatr'izao niatra tsy mpanahany. Ny fatokizako azy nefa ny lako tany amin'izy mianaka.
indrisy fa tsy namenatra azy akory ny vadika tamiko. Dia aizany tany alehako hoe tena fery tanteraka. Ohatra ary maneno koa izany findayako izany. Tena nitopotra ndray ity miantso ity. Allô? Salama tsara fa misaotra. Rampitsy ve? Maninona nefa raha mba miandry kely aloha madama fa tena zany ve? Iny ary alefa ezaka hitady vola ihany aloha raha ohatra ka. Ny tompoko mandra-pioana. Andriamanitra, ampio androka koa izany tompontrano izany raha tsy voalohako rapitsy ny volany. Dia inona ny ataoko? Aiza ny ahita vola vetivety eo? Milo vaky mihitsy izany lohako izany ka. Eny aleo mezaka mitony ihany. Tsy ahitam-baolana koa ny izao ranomasy izao e. Tsy maintsy mitady vahaolana fa tsy milavolevony izany koa rangaha. Lana nefa safidiana izao ka tsy maintsy zakaina n'inona vokany. Leo beaka. Efatra maraina ve rangano mivezivezy teto nefa dia tsy hita ihany izay mangirana. Milaza fa tsy mila piasa daholo izay olona rehetra anontaniana. Tsy asiany zareo sira akory ary ny fiangaviako na dia efa amody arana ranomaso kely mihitsy aza indraindraiko. Mafy izao ka. Oe, nijany fa maneho sadiny amin'ny enora ariva. Lozako mifiretaka eto ambavadin'olona teto fotsiny koa nefa efa arivo ity ny andro. Andry, sady ohatry no avokoa ny izany orana izany. Tsy rehefa efa mandrahona be mihitsy etsy atsimo etsy. Dia ho aiza tokoa moa izany teza? Izany atory any oalina. Ny sakosy misy ny entako azy efa nitazomy topotra no any amin'ny daholy. Ny fanalahidin'ny vavadiko efa nalainy taty amiko. Raha tsy voalohako androano ny ofatraniny dia tsy homely ny fanalahidy sady tazomy ho azy daholo koa ny entako rehetra. Izany efa ity mbola tsy nahita na ariary aza. Tia manjato hividanako ronda sopo izao sisy tia aposiko ity. Oe marina, tena avy mirotsaka kosa ny oran'izany. Andriamanitra, izany isitrika. Ety amiko koa tsy izy afa-tsy tia t-shirt kely ity akory. Aleo miafiafy ety aloha ka. So ihany aza fa mba misy tafy azo elofany ity vavadin'olona ity. Oe, inona moa izany ny ataonao eto ambavahadina eto? Tsy fijorojoroana eto e. Manao ahoana tompoko? Ialoka vetivety fotsiny dia andera miseha. Mbola lavitra be mialeto mantsy ny tranonay. Efa ela be ny ianao nitazako ny voretaka teo e. Saingy mbola sahirana moa ka tsy afaka mivoaka taty. Mela teo aingana ianao fa tsy fialokalofan'izao adala rehetra izao mivavahadiko a. Mba hoaka mora miseha. Avelao mba hoeto kely fotsiny mandra-pitsahatra ny orana. Tri, fa avy aiza moa izany ianao io? Avy nitady asa tompoko. Avy nitady asa? Indra miseha. Ary sao dia mba misy asa azoko atao marina aloha aminareo e. Asa ina nefa le tadiavinao? Tsy mifidy fa izay rehetra misy dia ataoko daholo. Fa mety misy asa azon-dra miseho mena ihany anga. Ny asa aloha betsaka ihany saingy
tsy fantatra nefa raha mety aminao na tsia. Zany ve? Tena mety amiko mihitsy zany ramose a. Zay asa misy dia ataoko avokoa fa tsy mifidifidy azy zany a. Midira ry aloha anao aty an-trano e. Atsika miresaka tsara. Eny ary tompoko. Dia izay ry kiala kely a. Mazava aminao le asa tao. Mazava tsara ka. Mikarakara ny lokosoro zany ny tena asanao ato. Akoatra ny raha madinika toy ny hoe matsaka rano, manasa lamba, mahandro sakafo sy ny sisa. Mba marina raha ho vitako zany zavatra be dehibe zany. Indrindra moa fa le hoe karakara kisoa. Zany ve ho haiko akory? Ka ahoana? Mety aminao ve le isa ahoana? No ramose. Za daholo ve zany manao ny rara rehetra ato an-trano sy mikarakara ny biby fiompy? Ohatra fa mitsintsina inona ny sofinao tsy naheno zavatra nilazaiko teo e? Anga kosa moa tsy ny rara ato an-trano ihany ny sahaniko ka. Adala nga amin'ity kiala kely ity. Inona fotsiny zany anakaramako anao ato raha tsy hanao ny asa rehetra ianao? Ka sotso arako angera za daholo ny anao an'izany rehetra zany e. Zara teo mbola tsy zatra le mikarakara fiompiana. Iandraikitra andreo ny tena nilako anao ato e. Tsy andany volako aminao mihitsy kosa raha kely ato an-trano fotsiny mba vitanao. Sady olona mitady karama koa ny atamiko be dehibe. Mahazo mandeha ianao raha tsy mety aminao le asa. Rony tokoa. Ohatrina moa zany ny karamako? 3 alina ariary isam-bolana. Ka ahoana? Vonona ianao? 3 alina isam-bolana? Tsy kely loatra kosa ve zany tompoko? Fa kely loatra hoany. Mitenena fotsiny rehefa tsy anao fa aza mifandrebireby a. Malalaka be io varavarana io ka andao zaty izy raha ohatra ka... Eny ary aiza tsony moa e. Tsy maintsy manaiky na tiana na tsy tiana. Vita aloha izay ny fanadiovana ny tranoko soa. Marina raha saika androko izay nivoahana tao anatiny tao. Sady maimbo be no misafilitika amin'ny marikoriko. Poa! Tsy ere moa raha tsy miosona taiko soa ny tenako iray manontolo. Za koa moa mbola tsy zatra manao an'ilay izy mihitsy. Aleo aloha mipetraka kely mihitsy ka. Sady efa naona be koa zany. Zany efa izao mbola hitoana rano any amin'ny pompy. Avy eo mbola manokokana any an-trano. Raha mbola tany amin-drimama izao dia tsy toy izao mihitsy ny fiainako. Ohatr'izao efa nitsotsotra sy niandry anaterana sakafo fotsiny sisa. Vita nga ny raha toy ny voretako eto fotsiny zato izy, efa nitioviko daholo ny tranoko soa ramose a. Ary ny siny be koa efa feno. Efa meno azy mihitsy io izao ka mba makaina kely fotsiny. Nakaina? Ny asa ara tsy vita ka akaina ahoana? Mitsangana teo dia lasa feno ny siny be. Andrazo kely moa ramose a. Sa koa nefa naona be. Tsy miraharaha an'izany ary kiala kely ity a. Iasa no nanakaramako anao ato fa tsy hipetrapetraka fotsiny ohatr'izao akory. Ary efa feno ny siny be zay ianao vao manokom-bary. Ny anjaranao ihany ny andrahoanao fa zay efa avy ninona tany ivelany tany. Sany ara-titsiny le rangaty. Izy menakafo zany efa voky avy any daholo fa za rery ny avelany ho fatinao neto. Hoadray. Fina ihany no mbola mampidanaka anao sa miandro daka vo hetsika eo, efa ndeha ramose a. Oay, saika dingo. Eny tompoko. Tsisy loka ntsony aho fa le ambiny ovy tsy laniko soa iny ndana sa sao dia afanao e.
mba manahoana izay ianao ato ry mama? Efa mba azoazo? Angahita izay hoe azoazo retsy nomaly tsy miova. Fa aiza izao no tena marary mama ka? Saingy tsy dia hoe marary akory. Fatako fotsiny ohatrany somary reradreraka. Ohatrany hoe somary mararary koa ny lohako indraindray. Ka sao dia mba tokony hitadiavana mpitsabo ihany ary ianao ty ry mama. Jereo ange ianao fa lasa mahisa sady lasa asatra kely ery e. Saingy hoa tsy marary akory. Sady andany vola amin'izany indray ve? Say indray mama. Ny aina ange hoa tsy hananam-piry. Aoka izao saloia. Sery vitanana malaky koa ve dia amonona varotra koa fa mba onto koa aky. Mba nanao tokoa sao ny asandry. Ohatry ny isan'andro ihanyko. Mafa saiko tsy maintsy atao moa e. Mahery zanaka. Aza kifikify izany fa izany ny atao hoe mitady voly. Lasa modoko vainareo aloha le resaka e. Aleo fa raha vao mahazo vola amin'ny faran'ny volana dia araka ho any amin'ny dokoterantsika. Tena tsy mandry mihitsy ny saiko amin'ity aretina mahazo anareo ity ka. Saloia. Ahoana? Fa very mpiry raha hoe tsy marary izany aho a. Tsy hitako izay mampikiry indray amin'izany dokotera izany. Eny mety hoe tsy marary mama saingy tsy salama koa nefa. Fa tsy ohatr'izao mihitsy izany atao hoe olona salama izany. Raka mafy ihany an'izany nefa ny asako ity mbola tsy misasaka akory. Arary be daholo izany ny lamoziko sy ny falahako. Efa naona be koa nefa mbola ela vao hisakafo atoandro. Tena hitako lasa nahikely mihitsy tato anatin'izay efa bolana nesako tato izay. Na nitarihako azy efa tsapako mitrakitraky sahady. Eny nahoana kosa moa tsy ahy. Ny sakafo sady kely ny zarizary. Indraindray aza moa tsy mihinana fa mandro fotsy. Ny amafiny ny asa koa mila tsozaka nefa ny karama zara rameze. Mba efa mifiry tokoa ary izao. Zaho ve tsy efa ho amin'ny 3 tolakandro. Tena fa milelalela be mihitsy izany vafoniko izany. Marina moa tsy ho fatiny hanohanana eto ihany fa aleo fitanainga indreto sasalamby reto ka. Orikala sarindra. Ny tompoka. Anga mbola tsy namboarinao foana le haniko soa. Tena adiniko. Maninona? Efa natainy koa le izy fa varinana nasalamba dia adiniko. Fa kiala-dala ty ve hiasa sa tsy hiasa ha? Aza reo kisoko reo mihitsy nataonao atsirambina raha tsy te hahita raharaha amiko ianao Mahavidy ray mironga ianao? Fona ramosea, aleo fa ataoko vetivety. Ary malaky ianao mbola nampy any zalahy tatitra an'le provanda koa mantsy ianao avy eo. Rehefa voatatitra ireo zay vao mahazo misakafo. Ay tokoa moa anao mbola mihita an'ireo sasalamba ireo rehefa avy mitaona an'ireo. Inona moa izany fa dia efa kontiny tsy misakafo atoandro izany ianao androany. Zay fa lasa miandry anao ambany eo le kamiao rehefa vita anao ny sakafo kisoa. Ny tompoko. Tena efa tsy rariny kosa izao ka. Tsy mba asa tsono izao fa efa fanandevozana tsotra izao mihitsy Ny biby asa mbola sy ny asony kokoa no zaho. Marary ery ny ainy vao ny kisoana ny tara sakafo raha za dia tsy isy dikany. Tsy anaiko ho faty mosareto kosa aloha ahy hoaniko reto mangazo saiko mena ny kisoany reto. Iny na dia efa malotoloto sy mifangaro zavatra hafa aza dia tsy rarahako. Aleo fa tenana izay ngezangeza sy tsaratsara dia atao ato anatin'ity kofeta kely ity. Odry,
Fino ty atao? Ataony ty iny reny? Ay, saika ninona efa hito zao fa mangalatra ka mbola ilaza inona ihany? Tsy zany kosa raha efa tasambody omby tony mbola mamaly any hitako moa lasa niendanja mihitsy reo biby reo tato ato. Ay lany hoan'ny tena tato daholo ny sakafony mahita ty androany. Tapaka ny hevitra fa hiverina ny amin'izy mianaka amin'izay aka. Hifona sy hibaboka ny amin'ny mama sao dia mba hamela ihany izy. Tsy vitako tsony ny aritra ny fijaliana ato amin'ity trano ity. Ho faty rery aty an-tany lavitra ty ary mbola mitohitohy ny fijanonako ato. Zay ry mama, mila mitandrina be mihitsy ianao fa areti-po no mahazo anao io. Endretsy ny fieritreretanao be loatra ny sarindra angamba zao mahatonga an'izany. Tsy hitako izay mbola hakanao areti-po amin'ny kalatsy vaniny iny. Aza manao an'izany rehetra aloha raha vavindriana iny. Tsy manana raha vavy an'izy izany ary mama. Fa avaly izao ny fiheverako an'iny fa tsy raha vavy intsony. Iny daholo ny fototra izao rehetra izao. Saloia, tsy mety izany fa izay toa foana eo ny mpamosavy. Tsy ho verin'izay tsora vavindry sarindra na inona talany. Mba mamela retsy ny elo fa tsy fantany izay ataony. Tsy miraharaha izany aho halako fotsiny iny satria na ny mba fiainantsika. Eny ary Izay mihitsy. Ary avela ho any izany resaka izany fa sao apetsika ny aretina andohako eo ndraika. Fa izao tokoa aloha ry mama. Aleo aloha mba hanao sakafo tsaratsara indray tsika androany sa ahoana ozy mama? Sady ilainao mihitsy zao izany amin'ity anao malemilemy lava ity. Andahy vola amin'izany indray ve? Ny vola lany tany amin'ny dokotera rehefa taky ninona. Mama koa za nefa avy nandray karama inona fotsiny ary ny karamana raha ny aina indray anao tao ambany zavatra. Ka raha misy vola naovana an'izany dia hanampio ny tahirintsika ao ambady. Mama dia sa foana amin'ny vola nefa tato fa ny aina tsy hananapire. Sady nareo ve tsy efa leo an'ity vary lava sy trondro maina isan'andro ity? Mbola tanora fanahy maro ny tendrika. Mariny. Bengitraingitra fa tsy haindry mihitsy izany eto sitrany ahay izany. Aleo ataoko rehefa tsy mazoto ianao Nareo izany mbola afaka miafy fa za lanaky miasa ka rariny raha tohanana ny aina. Ory Saloia, ahoana? mba mahay zareo tsy mitsitsy fa zabe sitrapoa. Si androany fotsiny izany fa tsy isan'andro koa Vola tokony hanaovana zavatra hafa ve ka te tafindrilanina amin'ny atendahana fotsiny? Oay, ohatra misy olona an'izany fa mandehana aloha tsy ireo vetivety. Tonga dia midira fa tsy midy io Manao ny mama Saloia. Andriamanitra, ny zanako. Tena sahariry ity Saloia. Tafaverina ihany ny zanako. Mifona azy mama. Tsy mendrika ny zanako tsony Saloia, tsy manofy ve za? Tsy manofy izany ianao ry mama fa tena sarindra tokoa ty sarindra efa trotraky ny atalana sy ny titra. Tsy mendrika ny andingana ny tokoa nambaravaranao tsony ary mama. Mifona. Efa retsy efa azalatsaina tsony. Andray. Eny, tsy mitana lahelo anao amin'izao sombinay ka.
Fatako fa tsy maintsy hiverina aty any ianao na hoelana mainka. Tonga ihany ty ilay fotoana nandrasako. Tena ny valo ny vavako. Avy tsy fingo izany zanako izany. Zanako foana ianao na inona ditranao e. Andray marina, tena hitako faly be mihitsy mama vao tonga. Sany marina le hoe ny zanaka no mahafoy ray aman-dreny fa na ray aman-dreny tsy mba mahafoy zanaka. Toy ireny zanak'ondry tsy mahalala fahotany kory eo anatrehany. Saloy kosa nefa toa tsapako hoe tsy faly mihitsy raha vao nahita. Tsy nateny akory izy nandray mba havasa. Eny rariny ny azy. Nasa tsy eo amin'ny toerany kosa aza ve? Toa menatra azy koa. Sazokina tao fitaratra indray ty na vita ny rehetra reny. Eo, lasa saina be ny izany zanako izany. Farina mihitsy fa lasa niova be ny aty amintsika. Tsy ohatry ny taloha intsony. Ndry koretsy. Efa ho roa taona kosa ny izany tsy nahateto andry. Rara raha miova ny tanàna. Fa zao ry Sarindra. Ena ry mama. Miomana aloha ndry fa hiaraka hivoaka antsika telo mianaka rehefa aveo. Fa ho aisytsika. Ho any an-tsena retsy a. Vita finao andritsika fa mahony rety mahita andry manao andray ny akanjo reny. Sady efa tota mantsy reto izy no mangana dia mangana mihitsy ka. Zany ve ry mama? Saloy a. Saloy. Avy aty vetivety aloha ndry e. Ahoana ry mama? Miomandry fa hiaraka ho any an-tsentsika telo mianaka rehefa aveo. Anao inona any? Fa misy inona hovidiana? Hijery fitafiana ho an'ny Sarindra retsitsika. Sady hijery loka tsaratsara koa fa mba hanaovantsika fety kely amin'izao fiverenan'ny Sarindra izao. Fety? Sa indry tsy mba faly amin'izao fahatongavandravavandry izao e. Mahazotoanareo fa za tsy afaka ka. Mbola misy zavatra ataoko mantsy. Araha za elingelena amin'izah mihitsy aloha fa mbola sahirana e. Saloy a. Verena aloha ianao e. Saloy. Saloy hoa. Avelao izy andery mama. Izy ary zany mbola sahirana. Asa koa inona nahazo any mitamboka teo. Andrasa leoko mihitsy ka. Fa inandray moa ty ataonao ty Saloy a? Fa nahoana dia manao fiatsika ohatry reny? Ianao ry mama. Tsy terezaka aminao akory a. Fa inona mihitsy raha mahazo anao ty e? Tena tsy azoko mihitsy izao toetra asehonao izao ka. Lasa hoanareo mandeha fa tsy terezaka aminareo a. Tsy aleto raha tsy fantatry ny anton'izao fiatsika izao. Misy zavatra nataoko natezitra anao anga. Dia mbola malatsa fa sy manontany an'izany amiko any ianao. Ka tsy azoko ani. Lazao raha nisy izany fa tena tsy fantatro mihitsy. Tsy fantatra. Tena tsy fantatra za hodiana tsy fantatra. Sa inona tsy fantarina fotsiny tsotra izao? Saloy a, toka dia tsy ohatry izay tianao hiaviana. Za akory tsy mba aminany ka halala izay miafina rehetra ao am-ponao ao. Sa kosa fahitanao ny Sarindra mihitsy ny tsy azo ndrika. Miangatra ianao ry mama. Miangatsaraka sady ratsy saina. Miangatra? Ratsy saina? Ie. Tena tsy azoko mihitsy ka. Tsy tokony ho fary vendry izao amin'izao fiverenana sy tokony izao. Ohatriny hoe tsy zanako akory raha mitana amin'ny Sarindra. Asa
sao dia mba sarindra rery tokoa ary ny tena zanako ty e. Aza miteniteny foana eo ndry Saloa mba saintseny any izay zavatra tokony tevako ny vavy. Samy zanako nareo roa vavy ary samy tiako ka tsy asiako tombo sy aly. Sarindra nga misamy fa ny say e. Izay ny tena tiana satria izy ny zanako. Tsara tia ngamba tena mety tsara mparatra na. Zao Saloa fa tan'izay tianao ambara fa zaza no fanao resaka tsy lobody eto. Mba mifaly amin'ny fiovan'ny Sarindra ve dia inona mampalahelo anao amin'izany? Nahoana kosa moa izany tsy alahelo e. Fa maninona mihitsy. Hatrizay ela be izay ananovanao teto. Tsy mba nieritreritra zavatra fa ankoatr'izay fomba ahafahako manampy anao hatramin'izay. Na afakatra amin'ny fiainanako mihitsy ary malalako ny tato vola amin'ny fiaromantsika mianaka. Tsy mbola namaly izay didinao anandray mandeha monja aza. Tsy natsapa-mamy tamin'ny antandrako mihitsy ianao ny aminao nefa na dia faikasitrana kely monja aza tsy mba omenao efa na dia karaha maresika isam-bolana aza tsy mba fonao anobinako akory fa dia omenanao avokoa. Naiko foana nefa hatramin'izay ary tsy mba nininan-dany teninao. Saloa Sarindra kosa nefa efa nanao tsintsinina anao. Efa nandany ny fanananao tamin'ny rendrarendra sy ny didra tsy fampiseho masoandro. Hatramin'ny ianao azy efa saiko ny esory nefa mbola ny sahanao ihany no milaza fa ankalazaina sanaovana fety ho fatongavany. Rehefa tsara pirina tany ambata sa mbola sahanao fongarina ihany mba hamaly faliana azy. Tsy fanny ianao e. Izany no mampalahelo anao e. Izao no teniko anao Saloa Inona foana? Afa-tsika foana Sarindra. Ena dia tsy fampiseho masoandro araka ny teninao tokoa aza ny fahotany. Angamotsy samy foana e. Raha rony kosa ny isika raha mba mifaly satria efa maty izy fa velona indray e. Ary efa very izy fa hitantsika indray kehitriny. Ataovy akiny sakafo mazotoa misaotra dia mazotoa koa mama. Fa mba meo akelaka io siraka akindreo azafady. Tiary e. Misaotra. Ary nakaiza ho asa aloha ny to tsy mba miara misakafo amintsika mihitsy. Mipoka ao an'efitrano eo izy e. Asa izay mahavariana azy eo. Mbola tsy nahita azy niara nisakafo tamintsika mihitsy ny hatra amin'izay nahatongavako izay e. Ny fisiako mihitsy angamba ny manelingely lasika. Azakaka amin'izany retsindria. Tampoka tamin'ny fotsiny fahitany indri miova tsy kelikely ihany io rehefa mitontono ny fony. Mbola tsy niresaka mihitsy izany nareo roa. Samba dia iresaka mitokana aminy nefa izy ohatry ny mandosondositra foana isaky ny mahita. Asa mametsiny azy indrina izany azy e. Mba mipetraka kosa indri eo amin'ny toerany. Eny sa angamo mametsiny azy. Rariny loatra izy raha manao fihetsika ohatr'izany. Herinandro izao nahatongavany Sarindra. Hitako lasa niova be mihitsy mama vao nisy azy. Ohatra ny lasa tsy miraharaha ny fisiako intsony mihitsy izy fa Sarindra foana ny tambatambazany. Ezaka ohatra ireny mpanjaka ireny mihitsy kala raha tsy ny ato an-trano. Samy miafiafy sy mivody fo fotsiny mahita ferahana izy mianaka. Tsy avelako lasa nintsony kosa ny fony mama ka. Iny ihany nefa nakarary sy nampitondra retim-po azy. Sady zako ny sahirana nanampy sy ny karakara azy hatramin'izay. Nahoana mihitsy ny kala-daly indray ny voatampotampo moa za atao ohatra ny tsy misy. Tsy mba naika an'izany kosa ka. Nefa inona moa ny azoko atao e. Nefa manina.
inona moa raha alofa izay mihitsy ny ataoko. Sandretra izany ny anako tana ry Saloy tena tsy tiako tsarovana tsony izany saingy ndry moa liana be dia ny tantara ihany andray aky hoe mampalahelo be ohatr' izany ny fiainandritany tany lavitra tany izany aky ny vokatra ny ditra sy ny fitiavan-drendrarendra tafahoatra izany tena menatra ndry angamba tsy mendrika ny antsondry hoe zokontsony fa atala loatra aza miteny an'izany kosa ndry rehefa tsy ampahandriny adisondry dia izay ny zava-dehibe tsisy tsy diso koa ngefa izay mivary lava ihany ny adalandrindra dia tsy tezitra amiko tsony izany ndry hieko inatsony koa moa ny tokony atezitra ndry azy ty efa nanenina sy ny ovaolom-baovao indraiko sa aza mialatsiny amindry tamin'ireny mifetsika feno avinavina naseho ako ireny tsy ndriky izany tsapako tsara ny toerana misy andry sady tsy manana raha avy afa-tsindry koa ny rehefa tena nieritreritra dia tsy hitako izay tokony hitanako alahelo amindray misaotra aky Saloy tsy fisaorana aky oay sady ataovy ihany aloha ny sakafo ohatra ny vary indresaka eto fotsiny tsika marina tsy nangatsika teto indray ilay sakafo nafaratsika eny tokoa sady reto ve izao tsy lafo be daholo ohatra ny hitako hoe raitra be izany mihitsy ty resto nitondra-ndry atiko ndry koa ki dia ny sahirana nitondra taty ndry koa tsy sahiran'izany efa programako mihitsy ny akaty androany ka fa avelako kely aloha ndry fa ho any amin'ny toilette vetivety ary azafady danare midraso amin'izay arotsaka ato anatin'ity jus ty pozina vovoka efa nomaniko ty zay hitatra momba tena ry kara voaposiny ty manombo ketry dia arery amin'izay mamafatsika ambanako amin'ny tena tsony zay ihany akia dia tafaverina ohatra mafana be izany aky ilay andro tena mitady azo ena mihitsy hita ho akiko za angamba mety tsy ahinana firy fa ny jus ny tena hosotroko betsaka ndry ve tsy efa zatra mafana tany mahatsanga tany eny zay aloha dia marina fa io mba atolory ao eky io tavoangy eo akaiky ndry io ty iny ary misaotra ampiana koa nga ny verandry sotra hoe ndry fa ny aoako izao aloha eny fa nysotrony daholo le jus misy pozina raha mba fantany matsy oay maneno izany findaiko izany andray an'ity vetivety aloha fa avelako ndry ndao ary ny lasa fa veloma mamandrak'izay izay fanarahanareo sy raha fahafatesana eo afaka folo minitra misaotra an'Andriamanitra fa mba fanaraka ihany sy miravavy nalefaka tsikelikely tao ihany fa ny Saloy elanela fa tafaverina amin'lohany ihany ny tokantranonay telo mianaka tafaverina mbala ihany koa ilay ondrina ny fahizay faly ihany fa afaka nataoko hatramin'izay ohatra ary mba nankaiza tokoa ary izy rovavy toa mbola tsy tonga ihany hatramin'izao lasa fa vetivety ihany dia iverina nefa izao rehefa midimy ariva mety nandeha lavitra kosa angambaka maneno ndray koa izany findayako izany mety indray amin'izy roa ireo angamba izany fahalaloha raisina
Allô, salama tompoko. Izy io azafady. Eny tompoko. Reny tokoa fa ahoana kay? Any amin'ny hopitaly? Fa maninona ny zanako? Maty ao any sarindra. Andriamanitra, ny zanako maty fe ny zanako. Be fanontaniana indray zao mama raha vao mahita motorery fa tsy miaraka amin'ny sarindra. So ihany aloha efa nomana amin'izay mety ho fanontaniana amiko e. Ary mba efa mivery tokoa aloha zao e. Amin'ny fahalasaka fefa ny alina. Mety mbola tsy matory izy zao fa miandry ny fahatonga fanay roa vavy. Mama! Mama! Otry, toa tsy misy mamaly. Sa efa resy tory? Da solo rehetra ny jiro fa maizina be ko ato izany ka. Zay. Andriamanitra! Fa toa imamy ty valapatra eto ampovoatrano ty. Mama! Mama hoa! Mama! Fa manino ianao e? Tena tsy mihetsika tsony ty. Fa misy inary tato e. Tena le findainy zao ty paritaka eto akaikiny ty. Zay vao azoko. Mety efa nisy nilaza tamin'ny fahafatesany sarindra teo. Mety mifandrenesana n'izany tsy zaka teo izay nahasafotra azy teto. Safotra? Andrasy hoe ohatra magatsika be daholo any an-tsaho fata izany e. Aleo mihitsy aloza baiko ny fony. Loza fa tsy mitepitsony ny fony. Tena maty mama. Ory mama. Mama ho amin'ny faza. Mama, sy lozanao a. Faza mory mama. Mbola milanao age ahy e. Andriamanitra, ty lozako. Vonoko ndreniko e. Vonoko ndreniko sandra vaviko no fitiavan-tenako. Ty tena loatra. Nanenenako. Mama, sarindra. Mifuna e. Mifuna. Saka ny tena zanaka tala fa tsy ndry. Tia talako marina. Zanagadala,
tantara no soratan'ny Lotara Falimanana. Tolotry ny avo, maolitiana no menjanahary, aina Kristal miaraka amin'ny Lairako Dorso ary Andro Tavita Mikaela no namelona ny tantara. Nandray veo, bitikafo, nandrindra ny lafiny ara-teknika, Sarobity Stella.